fa ny iray dia tia anareo satria anareo efa tia ahy ary efa nino fa nivoaka avy tamin'iray aho. Jaona 1:20 andiny fa 7:20. Mampatsiahintsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity fa na dia mampatahotra aza ny famasinana sy ny voninahitran'Andriamanitra dia tsy sitrapon'Andriamanitra mihitsy no iainantsika mpanaradia azy, iainan'ny kristianina ao anatin'ny tahotra, satria Jesosy Kristy dia tonga mba haneho mazava ny tena toetran'Andriamanitra. Ray be fitiavana io Andriamanitra io, mpamindra fo, mangoraka ary akaiky kokoa noho ny izay eritreretintsika. Izany hoe Andriamanitra dia eo anilantsika mandrakariva ary malala ny zavatsoa, mihoatra lavitra ny mieritreretintsika no efa omaniny aisy ho anao. Ry mpianakavy malala, aoka hitoko tanteraka amin'Andriamanitra isika satria ny Andriamanitra ivavahantsika dia ny antso antsika hoe zanany isika ary ray be fitiavana izy io. Tsy amin'ny alalan'ny hery natiora ihany anefa indraindray no hamantarantsika ny herin'Andriamanitra, fa amin'ny fiainana tsotra sy feno fitiavana izay niainan'i Jesosy Kristy, ilay tokony ho tafontsika, niaina ny fiainana tsotra ary ny fiainana dia natsapana izany herin'Andriamanitra izany. Nasehon'i Jesosy ihany koa fa azo antoka ny manantona an'Andriamanitra satria izy no mpanelanelana sy antoka ho antsika. Ny hazo fijaliana teo Kalvaria no fanehoana fara-tampon'ny fitiavan'Andriamanitra aisy anao, ny ankonanao, ary amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy no ahafahantsika manantona ny seza fiandrianana ny fahasoavana amin'ny fotoana rehetra. I Kristy ilay maneho ny tena toetran'Andriamanitra, ary ny hazo fijaliana no pirofo lehibe indrindra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary ny lesona manaraka ihany koa dia hoe amin'ny Kristy ihany no ahafahantsika manantona an'Andriamanitra ampatokiana toy ny zanaka manantona ny ray. Miantso anao manokana ny Tompo amin'ity anio ity, koa andeha isika hiala amin'ny tahotra sy ny fisalasalana ka hanantona an'Andriamanitra ampinoana sy fahatokiana tanteraka amin'ny alalan'i Kristy ao amin'i Jesosy izany. Aoka hiantehitra aminy isika ary hitondra aminy ny fiainantsika manontolo. Ry namako izay manaraka ity mofinaina ity, satria ray be fitiavana ny Andriamanitra ivavahantsika, matoki tanteraka azy, minoa azy ary aza misalasala amin'ny fanarana azy. Hitantsika tsirairay avy ny Tompo ary tsy hiverina amin'Andriamanitra izany teny izany raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Andehantsika hiaraka hivavaka. Andriamanitra, misaotra anao izay noho ny fitiavanao, misaotra noho ny fahatsaranao. Ankehitriny dia nampahafantarinao anay indray fa ianao dia rainay ary ray be fitiavana, miay anay, mikarakara anay. Tompo, aoka izany teny fikasana izany ho toso tanteraka aminay sy ny ankonanay sy ny fianakavianay, ary hitarika anay ho amin'ny famonjena. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana ny vavaka. Amen.